dia fa miarahaba atsika vahoaka ny faradofay indrindra ny kristiana katolika rehetra eto a Fort Dauphin moa zany mahita an'izao rakitsary izao. Ny anomboana azy angamba dia fatatsika rehetra fa ny faha-17 ny volana septambra zany hoe isa-taona dia fankalazana ny fetin'ny masindahy Vincent de Paul mpiaro ny fiangonana katedraly eto Fort Dauphin. Ka manamarika an'izay ny fiangonana katedraly tamin'igny faha-17 septambra igny amin'ny mahafetin'ny fiangonana zay mahampiaro ny fiangonana azy zay. Kanefa na dia zany dia mankalaza ny fetim-piangonana ny paroisse katedraly amin'izao fotoana zao satria ny faha-17 ny volana septambra dia andro talata dia nakisaka zay fankalazana ny fetim-piangonana zay ny sabotsy 1er octobre sy ny alahady 2 octobre. Ka dia omena atsika rehetra ary anaovana fanaintanana sy antsoavo atsika izay fankalazana ny fetim-piangonana ao amin'ny katedraly manomboka rapitso zay. Ka ny rapitso asabotsy dia ao amin'ny katedraly moa zany amin'ny 6 vola maraina dia misy ny conférence lehibe zay ataon'ny pretra hanazavazavana amintsika ny lohahevitra hoe famindrapon'Andriamanitra satria fatatsika fa ity taona 1914 tia dia misafidian'ny paparay masina ho tanjobily ny famindrapon'Andriamanitra. Ka io rapitso amin'ny 6 vola maraina ao amin'ny katedraly moa zany no hanazavana amintsika izay lohahevitra famindrapon'Andriamanitra izay. Dia amin'ny 1 ao amin'ny katedraly any dia misy ny lamesa zay ahatsiarovany fiangonana ihany koa ny Masimavy Terezy Jesosy Zazakely zay anisan'ny mpiaro ny quartier anankiray ao amin'ny katedraly. Dia amin'io lamesa amin'ny 1 rapitso zany no ankalazana zay fety Masimavy Terezy zay. Zay ny tapany maraina. Fa ny tapany tolakandro ny andron'ny sabotsy rapitso ihany dia amin'ny 3 tolakandro sika rehetra dia midiny ao amin'ny sekoly Sacré-Cœur manomboka ny chemin de croix na ny lalana hazo fizaliana. Dia miakatra aty amin'ny katedraly dia rehefa tonga atao am-piangonana rapitso folakandro dia misy ny chapelet satria marina amintsika moa zany fa ny volana octobre zany hoe ny volana octobre manontolo dia volan'ny Masin'i Maria ka ho sokafana rapitso mandritra zay chapelet zay volan'ny Masin'i Maria rapitso tolakandro ao amin'ny katedraly izay. Dia rehefa vita ny chapelet moa zany dia faranana amin'ny célébration pénitentielle na ny confessy ao amin'ny fiangonana any dia elanelany ny hira ataon'ireo chorale eo anivon'ny fiangonana. Zay ny programan'ny andron'ny asabotsy dia ny programan'ny andro lahady amin'ny mahaivon'ny fankalazana ny fetim-piangonana dia ny évêque-ny diocèse moa zany son excellence monseigneur Vincent Rakotozafy no hitarika ny sorona masina sy ireo pretra marobe zay ho tonga ao amin'ny 8 maraina dia midina sika rehetra makao amin'ny tokotanindry masera amin'ny 8 dia rehefa manao ny vavaka fanomboana ny évêque dia miaraka amin'izay tsika rehetra mitanjozotra manao procession miakatra aty amin'ny katedraly. Rehefa tonga amin'ny vavahady be tsika dia ho marina amin'izay ny fitsofan-drano sy ny fanapahana ruban io tamboho sy io vavahady vaovao eo amin'ny katedraly. Tsofina rano zay mitarika azy ny évêque sy ireo tompona andraiky fanjakana zay nasaina amin'izay fitokanana izay. Vita ny fitokanana dia miditra sika rehetra miditra amin'ny katedraly manohy ny sorona masina. Mandritra ny sorona masina ihany koa moa zany misy ny fizaran'ny fiangonana ny sakramentan'ny batemy ireo zanaky ny paroasy. Amin'ny mahafetin'ny fety dia tsy afaka miala ihany koa ny fanaingona ny fiombonana ka ny amin'ny 12 dia misy ny fiaraha-misakafo isika rehetra na ny vahiny nasaina indrindra ho atsika kristianina rehetra ho nofokena mitampihavanana dia mandritra ny sakafo no anehoan'ny VTP na ny tanora eto anivon'ny paroasy ny sanganasany zareo satria vao vetivety zareo no nanao karazana spectacle naneho ny dihy traditionnel manamarika ny foko 12 eto Madagasikara dia asehon'izy ireo mandritra ny sakafo amin'ny lahady izay fampisehoana efa nataon'izy ireo zay. Ny amarana anazy dia antsoavo ary fanamafisana ho atsika vahoaka ny Fort Dauphin rehetra na katolika ianao na tsy katolika dia andao hiara iombavaka amin'ity fetim-piangonana katedraly ity na ho anao kristianao tanambao na eny mariaky na eny ampasinam-pona na avy any sonerana zay mahita an'izao dia tongava hiaraka ifety manomboka rapitso ny asabosy amin'ny 7 ao amin'ny katedraly dia faranana ny sorona masina lehibe amin'ny lahady sy fitokanana ny tambon'ny fiangonantsika. Dia misaotra atsika rehetra.